Maro ireo mpanao politika moa no maneho ny heviny mba ahafahan'ny firenena mivoaka amin'izao krizy lavareny izao. Raha ho an'ny antoko Ampela Manao Politika na AMP dia ny fifidianana ihany no hitan'izy ireo fa vahaolana nefa tokony atao mazava ny tatitra momba ny fanomanana izay fifidianana izay mba atomombana azy. Ny fifidianana ihany no ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny krizy, hoy ny antoko AMP. Ary ho azy ireo elana mety isin'ny krizy aorian'ny fifidianana dia manohana ny tokony anarana ny sosikevitry ny vondrona iraisam-pirenena. Ny tsy tokony ilatsahan'ny filoha teo aloha Marc Raha sy ny filoha an-teteza mitandro rajoelina amin'ny fifidianana ny antoko Ampela Manao Politika izay tarihan'ny Andramatoa Brigitte Samuel. Ka itsika malagasy ene nalefatra amin'izay tsy nahavita dia izay nampatonga antsika tsy maintsy miandry foana ny mpanelanelana nasaina nareo rery tsika fa tsy tafavoaka mihitsy. Ka raha ohatra ka efa tsy mahatafavoaka tsika pirofo mitohaka amin'ny tenda moa amin'izao fotoana izao ny mpanatanteraka dia miariary ohatry ny vaiakandrina ny tsy fankazahoana, mbola mitohy ihany zany ny tsy fankazahoana, tsy misy azy zany le rivotra tony ka raha ny avany amin'ny communauté internationale ny asoa antsika dia izay dia miombon-kevitra amin'ny besony maro, milahatra amin'ny besony maro fa izay amin'ny antoko Ampela Manao Politika tsy hifandany ka hoe ampitombo isan'ny mpanao hoe ye zay manohana niny na hoe ye zay tsy manohana niny tsy mifandany amin'izay tsony zay fa tsy ilaina tsony zany manjary miverina amin'ny teo alohandreo hoe miady daholo indray ny antoko hoe tsy ny clan ny anina clan ny anina fa zay dia manaiky rehefa lany besony maro rehefa tsy matapa-teny tsika dia aloha tapahan'ny communauté internationale. Atomombana ihany koa fifidianana dia iverina tanterana amin'ny 13 dia milaza ny filohan'ny AMP fa ilaina amin'ny fanaovan'ny seny tatitra mazava momba ny fanomanana amin'ny fifidianana. Aloha asiana zavatra avany amin'ny mikasika amin'ny fifidianana dia efa vita tsara ve ny recensement nataon'ny senita, efa vita koa ve misy na découpage territorial ary nge mbola tsy fantatry ohatra zao hoe ary amin'ny district ary tokony député firy milatsaka any zany zavatra rehetrarehetra zany tokony hojerena daholo manodidina akaiky ny fifidianana mba hahazahoana fifidianana tena mangarahara. Rehefa vita zay teknisianina tokony mandray anjara tsara amin'izay zay tsika vao afaka miteny hoe ye fa raha hiteny melo eto nefa tsika ara mbola miady hatrany. Ny antoko Ampela Manao Politika izay nilaza fa handray anjara ny fifidianana samihafa izay tanterahany eto amin'ny firenena ary efa miomana tanteraka amin'izany. Tamin'ity taona 2024 ity dia efa nanao ny kongresy isam-paritra tany Tomasina, Antsiranana ary Fianarantsoa ny antoko ary ho tohizana amin'ny kongresy amin'ny Mahajanga sy Toliara izany mialohan'ny hamaranana ny kongresy nasionaly eto Antananarivo. Momba ny fanelanelana izay tanterahany amin'ny FFKM dia nilaza ny Ampela Manao Politika fa efa miova ny tontolo politika eto amin'ny firenena ary ilaina ny fijoroan'ny ray aman-dreny am-panahy ho mpanelanelana.